tsy amperitreritra be hoe rovina ny reglako manaraka rovina ny ovulation bevoka ve sa tsy bevoky atao oay adiniko indray ny hinan'le pilule fa taralera Tsika mazava mety zao kely efa io ka dia milaistana sy misy say andro misy rahatony coucou daholy bonjour maheno ve nareo zay aloha voalohany ndrikako tsy mahita an'izay tsy misolomaso coucou début razavy zay zao manao coucou atsika io tsara le jiro koa mba izy salama daholo ve nareo maheno ve nareo tsy ataontsika maheno tsara tsy ataontsika coucou lava be kosa angambany androana tonga dia hoe coucou daholo nareo araky ny efa nyteniko tamaraina ihany dia androany arivo sika atao anatin'ity direct ity iresaka kely momba nitsy zavatra itsy ny application Softel efa imbetsabetsaka izy io no resahana tamintsika dia nefa ny indraindray mbola sarotsarotra kely ny manao téléchargement manao inscription betsabetsaka ny fanontaniana voaray hoe tsy maintsy mampiasa mail ve tsy maintsy izao ve ahoana fampiasana anazy dia izay no resahantsika amin'ity androany ity tena hoe vidéo spécial hianatra momba ny fampiasana ny Softel zany tsika dia miaraka amin'ny lalaina tsika androany izy moa zany tena anisan'ny mahay manazava tsara momba ny Softel dia izy miaraka amintsika androany iresadresaka eto nao lalaina manaohatra sasoa lalaina ve mampiasa Softel eny tompo izy nareo nefa mampiasa Softel zay aloha voalohany za zao nanomboka tamin'ny 8 mars avril mai efa 3 mois zany mety tsara zany zao donné andra sasoa amin'izany 3 mois zany mety tsara fa tatoato zao ny règle akoatra nandrosoko ilay cycle taloha izy 28 dia zao izy lasa 21 zay nanomboka 3 mois dia manampy an'ilay izy satria hita hoe zao fa tamin'ny voalohany very kely any hoe ahoana ary zany fa rehefa mandeha ilay fotoana dia hitanao hoe lasa 21 zany ilay izy en fait moa zany ilay cycle arakaraka ny zavatra iainana foana ihany ndraindray izy mety miova kely ohatr'izay dia ndao hoe mametra hoe nareo fanontaniana hoe inona ny zavatra tena anisany hoe manahirana anareo ao anatin'izay fampiasana Softel izay satria samy manana ny fanontaniana sasany izao ilay resaka mail teo sasany resaka téléchargement misy izao tany keo nanontany hoe tsy maintsy mila connexion ve rehefa mampiasa anazy ny installation eny angamba mila connexion fa rehefa mampiditra donné ianao dia tsy mila connexion zany hoe raha midébuté zao ny règle anao dia rehefa mampiditra ny anatin'ilay application anao dia tsy mila connexion fa kosa amin'ny application anazy dia ilaina izy sous connexion indraindray ahafahana manao mise à jour an'ilay application zany mba ho fiable kokoa ilay donné rehefa mandeha fotoana tsy mila connexion permanence zany fa tsy indraindray rehefa misy wifi ilay manao mise à jour izy dia ny lavana connexion koa ilay resaka localisation iny indraindray rehefa ohatra hoe sendra any mitoranany ianao mba ampianary kely mampiasa ilay appli rasazy fa tsy mahay efa manana ilay appli Priscar Veloarimanana ok Priscar afaka mba azavaina kely ve azavao ary aloha atombohy amin'ilay voalohany izay mbola tsy mahalala mihitsy hoe Softel inona lavana zany inona i Softel dia application anankiray ny créeny Softex zany mazava ho azy ho an'ny vehivavy ahafahana manaraka ny fatombolana na règle ao zany mampiditra an'ilay fotoana hahatongavan'ny règle anao ianao dia Softel migarde an'iny donné iny
mba tsy tonga anao hoe rehefa niany hoe tamin'ny filompsana ndraiky la farany de rovina zany zao 14e jour de rovina zany zao de Sofitel manampy anao an'izay. Ankoatran'izay nefany de manana listana gynécologue koa Sofitel ao anatiny ao zany manampy be an'ny vehivavy de misy an'le géolocalisation le tenen'ny rasazy teo hoe raha ohatra tonga any amin'ny toerana anankiray ianao ka mila mividy serviette hygiénique de ao amin'ny Sofitel nahitanao an'izay toerana point de vente rehetra misy mpivarotra Softex. De mampiavaka anazy ihany koa de mandritra ny fotoanany réglanao en fonction na flux mantsy rasazy ny serviette hygiénique zany. Raha ohatra miteny mampiditra an'le ampidonné zany ianao hoe androany deuxième jour de abondante be le flux le raha mandeha zany de mame Sofitel hoe tiany serviette hygiénique adapté amin'io flux abondantenao io. Raha ohatra efa memena le flux de mitendry Sofitel tokony tindray ny serviette ampiasainao. Softex zao misy karazany anaky bleu, violet, rose, noir. De tsy miasa saina tsony ianao hoe izy ampiasaina fa misoratra hoe le izy. Osokafana mihitsy ny application avy eo jerenareo hoe aiza misy azy tamy zavatra zany. De téléchargena aloha izy, zay ny étape voalohany ho ataonareo. Play Store ny téléchargenareo anazy, le téléchargena application ohatrany application rehetra iny zany. Hatreo aloha minao hoe mbola mazava. Aloha zany tena mampirisika ny fanokafana mihitsy ho an'izay manana mail moa zany mazava ho azy raha iova téléphone mantsy ianao mety mbola azonao atao ihany hoe ndeha soratako aloha reto tadidiko fa raha sanatry very ny téléphone de very any daholo zany ny données raha ohatra ka tsy nanokatra mail nefa raha ohatra ka ny connect nanao inscription niaraka tamin'le mail ianao de tsy maninona very aloha zany téléphone mampalahelo fa rehefa mahazo téléphone vaovao ianao vao manokatra ny Sofitel ianao de misy an'le option teo hoe nouvel utilisateur sa efa nampiasa taloha de le ancien iny sokafanao tonga de efa ao daholo ny réglanao hatramin'izay malgré hoe very ny téléphone. Fa zao aloha zany raha ohatra ianareo tsy mbola hoe manana mail anokafana an'le izy de afaka pasena fotsiny iny tsisy olana mihitsy. De tsindriky kely le teny lalaina teo hoe important be ny fitadidinan'ny règle antsika ohatra ny teneniko anareo teo hoe niazo cycle 28 jours taloha de lasa 21 de tamin'ny voalohany mikorotatsaina be mihitsy hoe fa ahoana zany fa en fait rehefa raisiko foana le règle de afaka telo volana ianao mahita hoe lasa 21 fotsiny 15 cycle fa tsy hoe naninona akory na naninona. Rehefa hiteraka nareo ohatra mila tadidinareo hoe ovina ny réglanao nandeha farany na nahoana ny cycle raha sanatry misy fotoana hoe tsy tonga fadam-bolana tampoka ianao ohatra elaela de mba hita ao daholo hoe tanyty izy nandeha teto izy nanomboka sy nandeha de rehefa makany amin'ny gynécologue nareo na mpitsabo raha tonga de milamina be hoe efa voaray daholo ny règle eny de eto zany aloha passentsika le izy misy any soratra hoe passé de ifotsiny any tsindrinao de tonga eto amin'izay tsika de enao mampiditra l'izy hoe firy ny durée moyenne ny réglanao de firy ny lava indrindra amin'ny cyclenao zany. Raha ohatra hoe 32 jours zany de ataonao hoe 32 jours. Raha ohatra hoe 5 jours ny réglanao lava indrindra na hoe 7 jours de ataonao an'izay de suivant. Ovina ny réglanao farany de ataontsika hoe 26 mai zany androany rasazy soa de iny afaka ataonao koa. Fa reny moa zany reny zavatra majinjinika kely takin'ny application reny de manampy an'le application ame données exact atsika zany mandritra ny fatimbolana. Io le niteneko andrasazy teo hoe raha androany zany ny tonga fotoana de ohatriny ahoana ny flux de raha miteny hoe abondante de confirmer ohatrao de jery calendrier vetivety fotsiny de ny Softex bleu zany zao no ameny Sofitel na hoe io no tsara ampiasaiko satria abondante be ny règle somary hoe le matevina zany nefa lava. Ok de zay zany amin'ny ankapobeny aloha nataonareo voalohany rehefa vitanareo zay tafiditra ao anaty application nareo kely fotsiny ny connexion nampiasaina teo juste le téléchargement fotsiny ilavana connexion avy eo nareo tsy voatery mampiditra mail aloha amin'ny voalohany fa pasena fotsiny ilany de tonga de miditra fa patsahivana
rehefa le hoe dernier jour ny règle ny resahana dia le andro voalohany nandehanana raha ohatra zany hoe 26 ka hatramin'ny 32 mai ohatra ny règle anao mandeha dia le 26 iny no atao hoe dernier jour ny règle farany tsy hoe dernier jour moa zany fa iny ny règle anao farany le andro voalohany iny no raisina mino fa mazava aminareo aloha hatreo raha ohatra mbola tsy mazava ty live ty ao foana dia afaka verenanareo jerena tsara rehefa avy hoe ahoana dia manaraka par étape nareo sady télécharge amin'ny téléphone anareo no mijery an'ity live ity vitsy zay tafiditra nareo dia io zany zao ny zavatra ao anatiny ao hitanareo eto amin'ity calendrier ty zao no misy atsika ty zao le accueil teo aloha eo zany hoe aiza ho aiza ny cycle zao misy anao satria zao 26 mai nataontsika teo dia sokajiny hoe premier jour ny cycle tsika zao fa mihetsiketsiky io dia manondro hoe firy amin'ny jour ianao zao sy ny sisa dia findra atao amin'ny calendrier tsika atao anatin'ny calendrier zany no ahitanao ny règle rehetra izay nampidirinao hatramin'izay reny hitanareo re menamena reny zany zao règle fampatsiahivana fotsiny aloha ty application ty plus betsaka ny données ampidirinao ao plus izy mamoaka données fiable sady manana généralité kokoa satria zao iny hitanareo vao nampidirina le izy dia vao règle voalohany nampidirintsika ty dia mazava ho azy mbola tsy ary ho hitanao ato hoe rovina ny ovulation ninona sy amin'ny herintaona fa tsy maintsy izay akaikikaiky eo aloha no hita fa plus nareo mampiditra règle ohatra hoe mandritra ny 3 mois 4 mois 5 mois plus mazava kokoa aminareo ny hoe ahoana amin'izay zany mianticiper an'le ho avy amin'izay fa eto moa tsika mbola démonstration dia mbola règle vitsivitsy kely no tafiditra inona ny dikan'ireny reny menamena reny no atao hoe règle ny règle mazava ho azy nareo no napiditra anazy fa hitanareo rehefa tafiditra ny règle dia efa tafiditra hoe firy jour ny cycle anareo dia izy no mamoaka hoe eto ny ovulation reto efa niteneniko maly hoe reto violet reto no période fertile dia tsy miasa saina ntsony nareo fa izy no mamoaka anazy eo tsy mila mikompte tsy mila n'izany ntsony nareo dia ohatr'izay koa ny amin'ny volana manaraka rehefa mampiditra règle fotsiny nareo dia efa mivoaka ho azy eo hoe ty misy tanampiana ve madamo ty angamba ny miditra atao amin'le paramètre dia ty rappel ty no resahantsika kely vetivetika fotsiny misy karazany teboka anankiefatra ireo dia mila mampiditra ianao izany hoe raha ohatra tianao rappeler le application rovina ny ovulation anao na rovina ny prochaine règle anao na hoe manomboka ovina ianao ny fertile io zany ialana amin'le bevoka ve zara tamin'izao dia ho an'ireo vehivavy ihany koa izay mihinana pilule dia misy anito prise de pilule ito ato zany hoe ampidirinareo le lera fihinananareo an'le pilule raha ohatra isaky ny amin'ny 20h30 zany dia crochenareo zao izy dia sauvegardenareo dia isaky ny amin'ny 20h30 dia mandefa notification Sofitel hoe tokony hinana le pilule ianao zay zany tombony koa raha ohatra koa ianao elana amin'le tenentsika foana hoe rehefa ina fertilation dia afaka miditra ato indray ianao dia hoe amfiry le izy dia hoe isaky firy amin'ny jour avant le jour-na fertilité zany raha ohatra miteny hoe 3 jours alohan'io tiako azo notification dia tapenao fotsiny hoe 3 jours dia tonga iny 3 jours avant le jour de fertilité anao dia mandefa notification Sofitel dia ohatr'izay ihany koa ny resaka menstruation sy ny ovulation zany hoe manamora ny fiainanao mihitsy zany Sofitel ao anatin'le izy hoe tsy amperitreritra be anao hoe rovina ny règleko manaraka rovina ny ovulation bevoka ve sa tsy bevoka eto adiniko indray ny hinan'le pilule fa taratra